faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitry ny matv amin'ny aliny 17 ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity. Asaina parajany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejy politika. Tao Antsirabe indray no nanohizana Andriamatoa Andry Rajoelina ny fitsidiam-paritra nataony ny sabotsy sy lasa teo. Anisan'ny tarenan'ny mponina taminy ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny olan'ny université. Ny andindininy. Saika ny toerana rehetra eto Madagasikara dia samy tarainy amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana avokoa. Anisan'ny tarainan'ny mponina an'Antsirabe tamin'ny fiaonany tamin'ny filoha an-tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ihany koa izany nandritra ny fiaonan'izy ireo ny sabotsy teo. Eo ny herisetra, eo ny tsy fanananasa, eo ny olana mianjady aminay vehivavy maro ny atokantrano any. Manoloana izany president dia mangataka izahay mba hanomezana ho asa himbonana ho anay vehivavy eto faritra Vakinankaratra. Ankoatra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia ny olana eny amin'ny université no tena nitarainan'ireo mpianatra eny amin'ny fampianarana ambony. Dia raha malala fa ny Antsirabe Deuxièmeville, izay ny tratratatraina tamin'izay. Be tanora be ny afakabaka nefa tsy ampofotodrapitasa misany aminay tamangataka izay tompo abio salina misany aminay asio grand amphi koa any mba isin'le tronc commun be da be any aminay manaraka koa tompoka somary lavitra ihany ny tanàna iny dia mba mangataka izay malavitra zay tsy misy jiro any tompoko mba asio jiro any dia mba tanàna ngezabe sady mahafinaritra be ny université any Antsirabe satria be na be maniry te hianatrany tsy ampofotodrafitrasa mila pino zany tompo. Samy namaly ireo fitarainam-ponindreo sy ny mponina Andriamatoa Andry Rajoelina ary nambarany fa efa manana programa anasa ejina amin'izany tsy fandriam-pahalemana sy ny olana eny amin'ny université izany ny tenany ao anatin'ny viny IEM. Tsy fahefana no dedavika, tsy voninahitra, tsy tombotsoa manokana, fa matoa amin'izao eto androany dia noho ianao, noho anareo, ho anareo vahoaka malagasy, izay no mahatonga ana amin'izao ankehitriny. Amin'izao ho ataoko ny fomba rehetrarehetra hampandrosoana ny Madagasikara. Ary indrindra, izay ny teneniko anareo izaho manana adidy. Manana didy ho an'ity Antsirabe ity satria betsaka ny zavatra ho ataontsika eto, betsaka ny zavatra ho ahorintsika eto satria indrindra ho anareo tanora, mila tanora toy anareo ny firenena, mila tanora mpitarika mitsinjo ny be sy ny maro, mamorona azy, indrindra mijery ny olana tanora rehetrarehetra. Tsy vaovao amin'Andriamatoa Andry Rajoelina intsony raha Antsirabe satria misy famatorana manokana amin'ny sy ny mponina raha nambarany satria tao ny toerana nahaterahany. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia nilaza ny fahavononany hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ny Antoko-Atim Avaradrano izay ny famitona teny faravohitra Anosy Avaratra ny asabotsy teo araka izao fanazavany Andriamatoa Solombavam-bahoaka Jery Randriambolaina izao. Raha momba Atim Avaradrano manokana dia efa vonona ary izany indrindra no antony sy izao atao hoe fiarahana mitsangatsangana sy fiaraha-mientana ho any amin'ny fitambana rehetrarehetra ao anatin'ny tiako Madagasikara eto amin'ny distrikta Avaradrano fa maneho izay fahavonona izay izahay ary efa hatriny ela izahay vonona fa misy fotoana daholo moa zavatra rehetra ny fotoana zany zao anombohana anaovana izay fanentanana sy fanetsihetsehana amin'ny fitambana izay atao hoe mipetrapetraka tsy hoe mipetrapetraka fa misy fotoana zany ny
zavatra rehetra satria tiako Madagasikara dia manara-dalàna. Manara-dalàna zay dia miandry fotoana amin'ny fotoana zany itenenana zany indrindra hoe amin'izao vanim-potoana anomanana ny fifidianana zao dia efa volona tanteraka ny atokotiko Madagasikara, tsy ny eto Antananarivo ihany na ny eto Avaradrano ihany fa eraky Madagasikara dia efa ohatr'izay daholo ihany koa. Fanatomboka androany kosa ny lalana tody Etsimahitsy ka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga nanatotosa izany. Ny fanjakana Sinoa no mamatsy vola ity tetikasa fanamboarana ny lalana mirefy 7 kilometatra sy sasany ity ka vola fanomezana fa tsy averina no anatotosana izany. Velo Zislin no mitatitra ny andindinin'izay. Tonga nanamarika ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalany atody dia tsy mahitsy ny filoha Hery Rajaonarimampianina io maran'io. Ity lalana ity izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena fony izy nanao fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024. Tsy mora ny manao zavatra hoy ny filoha ary mila faharetana ny fahatongavana amin'ny tanjona dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena entim-bahoakan'ny Chine no nahafahana natanteraka izao asa fanamboaran-dalana izao. Marina koa fa vola tsy averina no anatanterana ny asa fa fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana Sinoa. Mirefy 7,5 kilometatra eo ity lalan'ny atody ity ary mampitohy ny komini Mahitsy, Ampantokana ary Mahazaza amin'ny faritra avaratra ndrefa n'Antananarivo. Mitetina eo amin'ny 200 tapitrisa yuani na 30 tapitrisa dolara izao asa fanamboarana izao ary nantery ny masovoan'ny Chine eto amintsika Yang Xiaorong fa vola tsy averina fa fanomezana izany. Raha ny fantatra dia avy eto Mahitsy sy ny Madidina no mivoaka ny 700 ny atody manondraka ny tsena eto Madagasikara. No ny faratsy ny lalana nefa dia vaky eny an-dalana ny 100 ny vokatra. Eo amin'ny pejy toekarena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mikasika ny ZES na ny zone économique spéciale raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana farany teo. Nisy ny fanovana izay voatery nentina tamin'ny andinindiny vitsivitsy izay voalaza tamin'izay fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ny andinindin'izay miaraka amin'ny Claude Arasolson sy Mami Rasoana. Araka ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nivoaka ny 12 aogositra lasa teo dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna 17 tsipika 320 mikasika ny farim-piarina manokana na ny zone économique spéciale. Fandresena lehibe izany ho an'ny vahoaka malagasy ary dingana lehibe no vita eo amin'ny fomba fiasa vaovao. Nano ny heviny ny filoha-levitry ny antemera-pirenena avy amin'ny faritra Antsiranana. Dingana iray lehibe eo amin'ny fanaovana fametrahana zany fomba fiasa vaovao eto amintsika zany no niseho zany tamin'ny roandro lasa zay dia nifankatoavany zareo amin'ny HCC zany aniny lalàna iny moa zany. Dingana iray no vita fa mbola misy dingana betabe zay tokony tamperana dia ao anatin'izany moa zany dia ny fandresena lahatra ireo mpampiasa vola. Misa 4 ny farim-piarina manokana maneran-tany niteraka resabe teto Madagasikara ny fametrahana izany ZES izany. Ny farim-piarina manokana moa zany dia tsara fantatratsika fa karazana zone franche ihany izy plus zany hoe misy resaka famokarana zany ao fanodinana vokatra ray zay fa ihany koa misy ny fametrahana zany fotodrafitrasa mety port io mety aéroport io zany. Misy ihany koa ny faritra toerana zay fitoerana fikarohana ao anatiny zay daholo zany no zavatra miampy par rapport am'le zavatra zay ataontsika hoe 30 taona lasa dia fametrahana ny zone franche teto amintsika dia misy andreo zany. Misy ihany koa toerana fanofanana na hoe centre de transfert de technologie ho an'ny vahoaka malagasy. Amin'izay fotoana zay mantsy rehefa voaofana zany le vahoaka le tanora dia tsy hoe ambany karama zany izy fa ambony karamany satria ilain'le olona izy voaofana izy manam-pahaizana izy dia zay zany no azotsika eritreretina hoe ambony karama. Fa ihany koa dia ny
ny zone économique spéciale moa zany de ny zavatra zay tsy maintsy tandrematsika ihany koa dia ny fifandraisana zay tokony misy ary tokony tsara amin'ny seratra tsy miankina malagasy. Tsy maintsy atomboka amin'ny tetika sahandrana na ny projet pilote araka izany ny fametrahana azy io. Tetika azy izay isy fiatraikany lehibe eo amin'ny toekarena ary everina fa anatsara ny andavanandro mpiainan'ny olona. Andrasana ny didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application an'izay lalàna izay rehefa misy ireo tetika asa samihafa voaresaka raha tsy laza afa-tsy ny any Andrakaka any Antsiranana sy ny Textile City any Moramanga. Eo amin'izay resaka ZES izay hatrany dia ny volana febroary lasa teo raha tsy ahivina dia nisy ny fivoriana iraisam-pirenena mikasika ny fampiasam-bola stratéjika ho an'ny tapany avaratry ny nosy iny izay kasaina andrenana farim-piarina manokana na ZES ary efa nisy ny mpampiasa vola naneo ny fahavononany tamin'izany. Fanampanazavana. Ny olona zay maniry te hiasa eto Madagasikara moa zany de misy foana zay zany aloha tsara fantaritsika zany na de misy azy tsy fetena eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika de tsara fantaritsika fa misy olona mafantatra fa manana ny potentiel zay ilaina ampirobobona ny ZES etya Madagasikara satria araka le teneniko teo tsy resaka famokarana fotsiny le izy fa eo ihany koa ny resaka fitrandrahana ny infrastructure na fototrafitrasa ny aéroport ny port zay zany ny mazava-dehibe ka manana emplacement stratégique zany Madagasikara zany entre ny Afrique, ny continent africain sy ny continent asiatique ka noho zany dia misy tokoa ny mpandrarà izay tonga moa tamin'izay fotoana zay zay lina ny hiditra lalandalina kokoa amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy amin'ny setra tsy miankina malagasy fa dia ho hitantsika eo moa zany toy ny mikasika an'izany. Satria nahoana fa inona aby zany ireo zavatra rehetra mamaritra ny viditsoloka io? Ireo singa goavana mamaritra ny viditsoloka eto amintsika moa dia ny vidiny vidianana azy amin'ny tiany iraisam-pirenena $100 raha hoarina amin'ny ariary ary ny sanda sy tombony izay alain'ireo mpandraharaha mandraharaha eto amintsika. Misy fotoana izy io mety midina, misy fotoana mety miakatra arakaraka ny fiovaovan'ny tsena. Ay kosa. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana kosa dia rapitso no hiatrika ny fanadinana voalohany dia ny ahazona ny mari-pahaizana CPE ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahadimy. Iray andro mialoha izany dia efa vonona avokoa ireo mpianatra indrindra fa ireo mpiadina izay hiatrika izay fanadinana voalohany izay. Nisy tamin'ity androany ity ireo nanatanteraka zany hoe nandeha nijery ny efitrano fianarana natanterahana izay fanadinana izay mba hialaina amin'ny mety fitaintainana na rampitso. Hiatrika ny fanadinana CPE rapitso ireo kandida miisa 550 sy 750 sy 550 voasoratra anarana manerana ny nosy. Androany maro ireo nisafidy ny mijery ny efitrano anatanterana ny fanadinana mba ahafana manamarina ny anarana raha ao anaty lisitra sy anamora ny fidirana rapitso. Hitany anarandry efa vonina tsara zany zao. Ina zany sosiany hoanina fitaovana efa tsara dony lesina rehetra matrisa iranana rapitso. Efa vonina ny hiatrika ny fanadinana ireo kandida na dia misy aza ny taranjam-bola tsy dia voafehy tsara. Isan'ny atahoran'ireo kandida kely nanontaniana ny taranjakady tsy laza olana na ny opération sy ny problème. Inona ny tenay? Fa vonina tsara, mamerimberina kely. Ina zao na verina kely? SVT. Fa vonina tsara ve? Mamerina kely sa tsisa verina tsoa fa tonga dia efa hay? Mamerina kely. Misy amin'ireo ankizy no nisafidy ny lokatao rapitso. Amin'ny fitora sasany ny fiantsoana ary amin'ny valora katroka ny fanadinana. Tsy tokony adino ny mitondra ny taratasy fiantsoana, ny carte d'identité scolaire ary ireo fitaovana toy ny stylo, crayon ary ny maro hafa. Raha nambaran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ho amafisana ny fiambenana isaky ny ifampanadinana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana ka tsy tokony ho tetra ireo mpiadina.
efa vonina eo amin'izay fiatrehana ny fanadinana CPE izay ihany koa ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Efa nalefa any amin'ireny poste de police akaiky ny foibe mpanadinana ireny ihany koa ireo lazadina amin'izao fotoana izao ka mialoha ny fanadinana voazaraina eny anivon'ireo foibe mpanadinana ireny. Efa vonina ny sisikotana renivohitra amin'ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana CPE izay fanadinana voalohany amin'ny fitaom-pianarana 724 ty ihany koa. Araka ny fanazavandramatoa Ranoraly Ravaka Zoelfara lefitra ara-pedagojika eo anivon'ny sisikotana renivohitra dia misy ny fanomanana mialosy mandritra ary aorian'ny fanadinana ankehitriny ary dia efa azo avokoa ireo laza adina raha ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra ny resahana izay ahitana mpiadina misy 703 alina ny sokajy 3 dia ny sokajy A izay hiatrika ny fanadinana 6e, ahitana mpiadina misy 500 ny sokajy B, misy mpiadina miisa 777 sy 2 alina anala CPE sy 6e ary ny sokajy C ahitana mpiadina miisa 770 sy 3 anala CPE mitsinjara amina foibe mpanadinana miisa 470. Efa nalefa eny amin'ireny poste de police akaiky ny foibe mpanadinana ireny ihany koa ireo laza adina amin'izao fotoana izao ka mialohan'ny fanadinana voazaraina any anivon'ireny foibe mpanadinana ireny. Efa lasa avokoa ny taratasy fampitsoana na ho an'ireo mpanaramaso, ireo mpampianatra ary ny mpiadina. Momba ny fandriam-pahalemana kosa dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ary efa nao mafisina ny fiombenana ireo foibe mpanadinana maro samihafa mandritra ny fanadinana. Mbola hijanona eo amin'izay pejin'ny fanabeazana izay hatrany isika, mpianatra Rivo Mahery no niarany mbombavaka tetsy amin'ny FJKM Antanety Ambohimanarina Omaly mba ho fitsofan-drano azy ireo mialohan'ny hatrehana ny fanadinana izay ho tanterahana rapitso ary ny fanadinana manaraka dia ny BEPC ary ny baccalauréat. Nisany koa ny fizarana fitaovana entina miatrika nataony boribory tany fahaenina ny andinidin'izay. Mpianatra anala fanadinam-panjakana miisa 9 Mahery no niarany ombavaka tetsy amin'ny FJKM Antanety Ambohimanarina Omaly Alahady. Ny boribory tany fahaenina no nikarakara azy ity ka nisy ny fizarana fitaovana entina manala fanadinana ho an'ireo ankizy. Izao fitaom-pivavahana iraisam-pony izao moa dia nataony commune urbaine Antananarivo renivohitra izay manome sakafom-panahy ho an'ireo ankizy mpanala fanadinana CPE, BEPC ary baka eto amin'ny boribory tany fahaenina. Isaorana ihany koa Madame le Maire nanome fitaovana hoentina analana fanadinana ho an'ireo ankizy ireo atao mozaraina izay ireo ankizy rehetrarehetra tonga manatsika n'izao fitaom-pivavahana izao. Mpiara-miasa tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo izay nanolotra ireo fanomezana ity tetikasa ity tsodrano sy firarian-tso ho an'ny ankizy rehetra na ny mpanala CPE na ny mpanala BEPC na ny mpanala BAC no nataony ny mpitandrina ny indrisy ny tokoteny nataony. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny ririnina isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa na dia mbola ao anatin'izay fotoanan'ny ririnina izay ary isika dia efa miomana hatrany amin'ny fiatrehana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ny eo anivon'ny BNGRC. Nosokafana androany araka izany ny atrikasa ho fanamafisana ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra 12 sy 20 sy 20 sy 20 sy hanamafisana ihany koa ireo traikefa misahana ny loza voajanahary izay niarahany BNGRC niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka aminy toy ny PAM sy ny UNICEF. Atrikasa moa izay notanterahana tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrianarivo androany ary toy ao anatin'ny efatrandro. Fizarana traikefa fanamafisana ny fahaiza-manao isan'ny tanjon'ilay atrikasa fanamafisana traikefa iarahany BNGRC sy ireo mpiantsehatra eo amin'ny fitantanana sy ny fiatrehana ny loza miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka izany androany. Miompana amin'ny fampiasana ny drone ny atrikasa, fitaovana iray mifanaraka amin'ny teknôlôjia ankehitriny izay manambe eo amin'izay fisorohana sy fiatrehana ny loza izay, indrindra fa ny fandraisana fanapahan-kevitra aorian'ny loza amin'ny famonjena ny olona sy ny fanaraha-maso akaiky ny loza. Fanamafisana izany satria efa nisy fotoana zany no nisiny ny formation ho an'ireo mpitondran'ireo drone ireo raha eto anivony eto Madagasikara zany
tamin'ity androanyity dia maromaro ireo mpampiofana zany izay avy amin'ny toerana maro azo lazaina hoe régional ao anatin'ny mpiara-miombonantoka ny avy ao PAM zany sy ny avy ao UNICEF. Fotoana ohatran'izao moa zany ny fanaovana fiomanana ny taopavaratra izay ho avy dia ny taopavaratra 2018-2019 zany izay ataona eto amin'ny Belgerce. Anisany anatin'izay fiomanana izay koa zany izao fanofanana izao. Nanomboka ny taona 2014 no nampiasa drone ny teto Madagasikara izay tolotra avy amin'ny UNICEF ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ananana vokatra tsara dia anolotra drone misa 4 ho an'ny BNGRC ihany koa ny PAM. Efa ho avy tokoa izao ny fotoanan'ny fahavaratra izay fotoana itrangan'ny loza voajanahary isan-karazany toy ny cyclone izay mety mahatonga fiakaran'ny rano na ny fitsahan-tany amin'ny faritra sasany. Ho fiatrehana izany indrindra no anaovany avy eo amin'ny BNGRC izao atrikasa izao. Eo amin'ny pejy sosialy kosa dia mitaraina ireo mpandraharaha amin'ny arina fandrehatra fa maro loatra ireo vola alain'ireo mpitandro ny filaminana eny amin'ireo lalam-pirenena na andalovan'izy ireo. Mety afara mihitsy fampiakarana ny arina eto an-drenivohitra izany raha tsy voavaha ireo olana ireo ho iatrany ireto mpandraharaha ireto. Velozisilainy no mitaditra antsika ny andinidiny. Mitaraina no ny afitsika ireo mpitandro filaminana manerana ny lalam-pirenena fahafito iny ireo mpandraharaha amin'ny resaka arina fandrehatra na charbon. Mitetina ny amin'ny roetsy ariary any ny vola lanin'ny fiaravaventy iray izay mitondra charbon miakatra avy amin'ny Fianarantsoa aty an-drenivohitra izay alain'ireo mpitandro filaminana ho ireo mpandraharaha amin'ity sehatra iray ity. Na misy na tsy misy taratasy ara-dalàna dia tsy maintsy izay foana no mitrango ho ny fanazavan'izy ireo. Anay zany dia mahazo taratasy ara-dalàna agny amin'ny forêt dia mi-complet ny autorisation sy ny laissez-passer. Rehefa vao miala ny Fianarantsoa zany anay dia efa maro ny egny amin'ny kolokolo an-dalana zany ny polisy manao forcé anay hoe aiza ny taratasy mena ny taratasy dia mijabatra sy any. Draindraika ny patanty efa ara-dalàna ny patanty ara-dalàna ny motif procuration men'le olona mamampitua taratasy anay dia mbola ilany vany ihany anay indraindray. Ka noho izany zany dia malahelo ay satria mahafoatra ny anaovany anay amin'ny lalana iny. Mijavatra efa natoa io tonga ampelantagnanay dia ny forêt nagnome azy ara-dalàna tany amin'ny toerana miala anay. Ka noho izany dia malahelo zahay nitaraigna aminareo ampitondra fanjakana satria io arina io ihany no ahafahantananarivo mahandro karakara ny sakafo hoaniny. Mangataka amin'ny fanjakana mba hijerena ity toedraraha ity reto mpandraharaha ireto fa lasa misy fiantraikany any amin'ny asa ataon'izy ireo izany zavatra izany. Mangataka izy ireo ny mba anafoanana ity resaka kolokolo eny amin'ny lalam-pirenena ity. Manao asoavy zahay ananampiana reto avatsika reto satria aoka mba tsy ho ataonareo mpitondra fanjakana hoe asambany na tsinotsinony zany resaka arina fandrehitra zany. Vao malimaly ny ministry ny tontolo iaina no namory niaraka amin'ny mpamatsy vola atao amin'ny Carleton hoe hovatsiana hazo avadika charbon i Madagasikara. Ho angonina ny fakofakona plastika sy izay azo avadika arina fandrehatra hanapina ny charbon io. Koa dia manao atsoavy zahay atsaharo ny teritery mahazo an'ireo manana taratasy mikirakira arina fandraisitra ireo. Raha ny fanazavana etiny ireo mpandraharaha amin'ny arina fandrehatra ireto dia mety afara amin'ny tsy fampiakaran'izy ireo arina eto an-drenivohitra ity toedraraha ity raha tsy misy ny vahaolana matotra satria tsy vahaolana noho izy ireo raha ny fampiakarana ny vidin'ny charbon no atao noho ny fasahiranana izay efa mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Fa eo amin'ny pejy ny fambolena kosa dia isan'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Teknisianina 70 androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy avy tamin'ireo sampam-piofanana 7 mampianatra ny fambolena sy ny fiompiana manerana ny nosy. Namoaka mpianatra 70 mahery ireo ivitoeram-pampianarana mikasika ny tontolo ambanivohitra miisa 7 manerana ny nosy. Nandritry ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany no nilazan'ny ministra Edmond Handriamanana misahana ny fambolena sy ny fiompiana fa miorina amin'ny asam-piarina matianina eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiofanana natao azy reto ka ahafana mampandroso ity sehatra ity.
ireo tanora no tena andrekina ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Manerana ny faritra ifampiofanana tanora ho mpamokatra sady mpandraraha matianina no nosokafana tamin'ny taona 2024. Sekoly fanofanana teknisiana ara-pambolena miisa enina manerana ny nosy no navozy ka nampiatra ny lasim-panofanana nasionaly vaovao ary no atsaraina ireo fotodrafitrasa misy azy. No avozy natanteraka ny rafitra sy ny fampianarana tamin'ireo toeram-panofanana ireo. Tompolasy tompom-pivavy, ny tanjon'ireo sekoly mpanofanana ara-pambolena ireo dia ny amolavola tanora ho mpamokatra matianina, ho mpandrara ara-pambolena sy fiompiana, ho teknisianina afaka hiatrika ny fanamby lehibe amin'ny fampandrosoana haingana sy maritra any Madagasikara. Nandritra ity fisaona ity ihany koa no nanomezana ity ministera ity maro voninahitra ho an'ireo nahavita be tao anatiny. Ny tanjona napetraky ny minisitra moa dia ny mba anatrarana ny vinan'ny filohan'ny Repoblika Erazonary Mampianina amin'ny fahavitampena ara-tsakafo ho an'ny Malagasy. Pejin'ny finoana kosa dia mikasika ny raharaha FJKM katedraly Analakely kosa no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hatreto na dia nisy aza ireo olana ireo dia mbola mitazona ny toerany mampitandrina azy ao an-toerana ny pasteur Dina Razafimamonjy. Mbola mitazona ny toerana aloha hatreto ny mpitandrina Dina Razafimamonjy ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Mandra-pahita vahaolana avy amin'ny FJKM Foibe. Araka ny loharambavao avy amin'ny mpiangona dia saika nisy ny fitsapakevitry ny mpino momba n'ilay raharaha fanesorana ny mpitandrina. Tsy tanteraka nefa izany satria efa niraisiny FJKM Foibe antanana ny raharaha. Nahato araka izany ity raharaha fanesorana ny pasteur Dina Razafimamonjy ity mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitry ny FJKM Foibe. Nilaza tokoa ireo tompona andraikitra ao toerana fa nilaharam-pameana aloha amin'izao fotoana izao ho an'ny FJKM Foibe dia ny fankalazana ny 10 taona nisy ny FJKM sy ny 20 taona nisy nahatongavan'ny misiona LMS teto Madagasikara. Amin'ny fankalazana izay totosaina miaraka amin'ireo synode paritra ny Tomasina manomboka ny Alahady 12 ka hatramin'ny 17 Aogositra izao. Noho izany dia mbola mitondra ny fotoam-pivavahana isaky ny Alahady aloha ny pasteur Dina Razafimamonjy mandra-panapaky ny FJKM Foibe. Fa maro kosa ireo tanora manana mari-pahaizana sy traikefa maro samihafa nefa mbola tsy mahita asa, ao koa nefa ireo tanora nahazo ny diplôma baccalauréat nefa sahiran-tsaina ny mitady ny sekoly ambony anohizana ny fianarana. Noho izany indrindra dia mikarakara hetsika nampitondraina ny anarana salon free in on event izay tanterahana ny 14 sy ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao etsy amin'ny Carleton ny Assidu Madagasikara ny andindininy. Isan'ny mbola olan'ny tanora amin'izao fotoana izao ny fisafidianana ny fianarana ambony indrindra fa ny lalam-piofanana oratovy ny aorian'ny baccalauréat. Vokatra izay dia maro ihany koa ireo tsianasy noho ny tsy fahaiza-misafidy ny lalam-piofanana natao. Ao koa nefa ny tsy mahita asa tsotra izao. Etsika natao anampy ny tanora manana bac sy voahitady asa ny etsika izay karakarain'ny Assidu Madagasikara izay anomboka amin'ny alakamisy 12 Aogositra ary itony zoma 17 Aogositra ho avy izao etsy amin'ny Carleton Anosy. Misy ny centre d'appel et de contact, misy koa société, cabinet de recrutement ary formation institut supérieur. Dia ahitana zany ny classe de terminale rehetra manerana ny Madagasikara indrindra teo Antananarivo mba hanatrika an'ity salon ity satria dia sampam-pianarana ambony maro no hitan'izy vao ao afaka misafidy tsara mihitsy izy. Ary anareo zany izay mitady asa dia tana ihany koa hitondra ny CV anareo satria maro tokoa ny tolotr'asa hitantsika ao izay nomeno ho centre d'appel sy société ireo. Olona 3 no andrasana olo tonga amin'ity salon free in one ao amin'ny Carleton Anosy ity. Maimaim-poana ny fidirana amin'ny hetsika ary izy boky maimaim-poana hozaraina ho an'ireo mpitsitsika ho ny mpikarakara ny hetsika. Fa isan'ny ampiavaka ny hetsika ny fisian'ireo mpandray anjara momba ny fanomezana vatsim-pianarana.